tantarantsika ny tokantrano manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao eto amin'ny défi Madagasikara ary asaiko ampanajana ianao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Isa tarantsika ny vaovao raikitra indray ny grevy nanao fitakiana ny fampiakarana vatsim-pianarana indray ny mpianatra Ankatso androany ary nomena 270 ora ny tompon'andraikitra. Hoentsika raha fanazavana makasikasika an'izay. Raikitra indray ny grevy teny Ankatso androany mitaky ny tohizan'ny fampianarana sy fampiakarana zato isan-jato ny vatsim-pianarana no antony ity grevy ity. Nisy araka izany ny ultimatum ka nanomezan'izy ireo 270 ora ny tompon'andraikitra mba hamahana ity olana ity. Vaovao politika kosa ny filoteo aloha Marc Ravalomanina no tonga nametraka ny atota taratasy filatsahan-kofidiana voalohany teny amin'ny ACC io maraina io ndeha ro araintsika ny andinindin'izay. Tonga nametraka ny taratasy filatsahan-kofidiana teny amin'ny ACC androany ny filoteo aloha Marc Ravalomanina no tronon'ireo delegasion mpiaradia aminy. Nanambara izy fa feno tanteraka ny atota taratasiny izay notakiany lalàna. Miandry ny didy avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny ara-dalàna ny firotsahan-kofidiana sisa. Andriamanitra fa dia tamapetraka somatsara ny candidature. Ny candidat zany manomboka zao Ravalomanina Marc. Io ny carte d'identité teny folina ny adresiko. Vita. Fa dia lazao mivoaka rehetra fa ho avy data. Raha fanomanana le efa complet daholo. Hatramin'le nampimemena omaly ve président ainy nanaiky andro zareo zany tsy maintsy manaiky lagaty ok ay netiko ambavaka aloha izy zay dia misaotra loha tonga zany ny zara tiako resana fotsiny nisy fatarany ny fanomanana le processus amin'ny fangalana le dossier zay ngena tonga nana zava-demaly izy ty nefa raha pirenena tokony tsy hosangisangina fa hoe zao didim-panjakana zay ny didim-panjakana aloro zany zay natao azy dia zay hoe tena zava-dehibe satria na dia ny fahatsapako ny fahavonona ny vahoaka raha nanampy be dia be tamin'le caution iny tena isorako daholo tena isorako ianareo rehetra zay nandray anjara sy mitondra ny anjara publika vita somatsara. Vaovao politika trano mbola nanao antsoavy ny olo-pirenena rehetra ny tompon'andraikitra ny seny farafangana mba hanefa ny adidy rehefa tonga ny andro ny fifidiana nandritra ny fitokana foto-drafitrasa seny teny an-toerana. Ho araintsika raha fanazavana makasika an'izay. Mbola nanao antsoavy ny olo-pirenena rehetra ny tompon'andraikitra ny seny ao farafangana mba hanefa ny adidiny rehefa tonga ny andro ny fifidianana ho avy io. Amin'ny fahasivy volana novambra ho avy izao ny fifidianana fihodinana voalohany ary entanina ny rehetra mba fohy andro hanefa ny adidiny. Rehetra zay atao manetana zany andaotsika mianakavy mba hanokana fotoana ho fandraisana andraikitra ho an'le firenena iombonatsikany ka raha tonga ny fotoam-pifidianana satria efa mivoaka ny tety andro dia ny fihodinana voalohany zany amin'ny fahasivy ny volana novambra amin'ny taona ty dia andaotsika rehetra mba irohatra ifanetana iaraky agnano rodobe andeha hifidy atsika zany mba sy sangamenatra atsika satria misy fifaninanana masina ho an'le faritra 320 mba oloana atsika zany isan'ny mazoto amin'izay fifidianana zay. Makasika fikojakojana ny tontolo iainana indraina no zatsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao manao fampahafantarana ho ampanao gazety ny fikambanan'ny FAPAPM fa isy ny fifaninanana asa fanaova gazety makasika ny faritra rovana haraintsika raha fanazavana makasika izay. Malona tsy fahampiany fiarovana sy ho fanogorana amin'ny fanondranana ny zava-manan'aina eto Madagasikara dirana ny fampahafantarana FAPPM fa isy fifaninanana asan-gazety makasika ny faritra rovana. Hitanay ato amin'ny FAPPM hoe tsy ampy ny couverture médiatique omena ny karazan zava-manan'aina ny asa fiarovana sy ny faritra rovana eto Madagasikara.
zay ray faharoa rehefa misy vaovao koa momba ny faritra rovana matetika ny zavatra eno dia hoe mahay misy mpanondrana karazan-javamananaina nysokosoka etc sisy dia tianay zany amin'ny alalany tsy tetikasa bourse de reportage ty ny ampiseho ny olona ao ambadiky ny faritra rovana izany hoe ireo manam-pahaizana miasa ao anaty faritra rovana sy ihany koa ny vondron'olona fotsiny miara-miasa amin'izareo izay miaro ireo arena ny zavaboary Madagasikara ireo ho tombotsoa antsika rehetra dia tianay ho aseho zany zareo tianay ampitomboana ihany koa ny asan-gazety mikasika ny faritra rovana eto Madagasikara. Pejy ara-kolontsaina kosa ny amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao nanao fanambarana ny mpikarakara temps fort danse ny omary fa isy ny festival ao amin'ny FM ny 7 aogositra ho avy izao mikarandria manantena mitatitra an'izay. Nanao fanambarana ny mpikarakara festival temps fort danse androany fa hanomboka ny 7 aogositra ho avy izao ny andimy voalohany ary tsy farany izany raha tsy amin'ny 9 septambra 2024. Ny ampifondronana ny mpandisy ny gadona eto an-toerana ary anolorana zava-baovao ampakafy ny tanjona ho hiatrana izy. Ny FM zany miorganiser festival na danse anankiray andiany voalohany ito temps fort danse ny anarany dia natambatra ny discipline na danse fin be dia be ao anatin'ilay izy misy danse contemporaine, misy danse de création, misy danse hip-hop dia compagnie malagasy anankifito mandray anjara dia compagnie frantsay anankiray Ivan Alexandre ny anaran'ilay compagnie. Ny tanjona napetraka eo zany ampifondrina ny acteur amin'ny resaka danse eto amintsika dia onare zany tena zany izara anolotra zavatra vaovao sy tsara be ho an'ireo tia mandia mpakafidia hoe misy an'izao dia hoe mety ampiteraka passion any anatin'ny olona tonga amintsika zavatra ohatran'izay. Izay pejy ny ara-kolontsaina izay kosa ary no antsika ny anakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao misaotranao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany veloma mandrapitafa.